Zao tsika dia hianatra anao exercice. De atao anatin'ity exercice ty koa dia azavaiko aminao hoe inona ny atao hoe note inona ny atao hoe accord satria matetika reo ampifangaroan'ny olona de rehefa mifangaro aminao reo mots reo de tsisy zavatra azonao mihitsy atao anatin'ny koriko. Noho izany dia tsy maintsy enonao tsara sy tadidinao tsara reto fanazavany reto. Ny atao hoe note dia feo anankiray. Ohatr'izany, zany zao note. Fa rehefa mitentsika hoe accord de ohatr'izao zany hoe zavatra maromaro, note maromaro atambatra zany dia azahoantsika ny atao hoe accord. Averiko note maromaro atambatra dia manome accord. Raha mitena zao note na do de mety hoe do, mety hoe do, mety hoe do, feo anankiray. Fa raha miteny hoe ino zao de tsy note na do zao fa accord na do. Matetika manko eny amin'ny fiainantsika andavanandro eny de misy olona miteny mba mio note kely ihany, ny ao an-tsain'le olona amin'io zavatra ohatran'izao. De tsy mety tompoko izay satria ifangaro le zavatra satria za zao rehefa manomboka miditra lalina any amin'ny niveau ambonimbony any tsika de ampiasan'ireo mots reo hoe note na do, accord na do, note na fa, accord na fa, sy ohatr'izany de ikorotana ny lohanao amin'le fanazavana satria misy fotoana ao anaty phrase anankiray sady misy note misy accord de ikorotantsika. De izay ny antony ianarana anazy teny zao. Eto zany tsika zao ndao ary anao karazana exercice na note kely satria ny antony de zao. Rehefa mianatra gitara ny olona de misy fotoana manindry accord, surtout io accord na fa io mbola ianarantsika moa anerinany de tsy manefa mety de inona ny mahatonga an'izany de éviter-tsika dénuer izy mba tsy ho ela be le tsy maneno le accord na tanana vizana de anaovantsika exercice. Ny exercice ataontsika eto dia chromatisme. Inona zany chromatisme zany? Izany de tsy inona fa fitanisana tsirairay an'ireo corde reo. Tanisaina tsirairay zany. Ndao-tsika ka ohatra efa nampianariko ianao hoe numéro ny atao amin'ny main gauche. Lasaritsika 1 2 3 4 de ohatr'izay ihany mitazona kazy ray avy ny tanana de ohatr'izay aforotra tsara l'izy zany hoe ty zany zao première case première corde, deuxième case première corde, troisième case première corde, quatrième case première corde. De les cordes fotsy miova fa les case mitovy. Lasaritsika farany ambany matetika mpianatra manao erreur manao zao hoe tsy atsatosatoka ohatr'izay leçon fa tendreny ito de efa maneno le 2 zay vao isorona ny 1 de ohatr'izay koa de amin'izay mitohy tsara izy. Fa misy olona ohatra ny 1 de isorony tanany de 2 ndray de miala, tsy mety zay fa ataovy mifampitohy tsara. Vita zay de misaka eto zany. Eo amin'ny deuxième case ndray zany manomboka 2 3 4 5. Eto amin'ny troisième case ndray misaka indray
vitsy zay dia misaka ato amin'ny 5e case indray manomboka dia miakatra. Efa ataoko malakilaky amin'izay izy fa mino fa efa azonao dia misaka. Dia anjaranao no manohy anazy hatrany amin'izay maximum azonao tratrarina. Iny exercice iny alohany handray gitara miregle aloha. Rehefa avy miregle gitara dia manao an'iny exercice iny, tsy maintsy atao iny isan'andro za zao mbola manao an'iny. Alohany anaovana an'ity vidéo ty zao manao échauffement dia manao an'iny exercice iny. Ny objectif dia mba hahatonga ny tanantsika ho fluide tsara sy aharaka tsara ny zavatra mpanaovana anazy. Rehefa tsy ampy échauffement ny olona dia rehefa hanindry accord any arinany na rehefa manao zavatra amin'ny gitara dia mora reraka, tsy manana endurance ela zany. Dia zay ny antony ny anarantsika an'iny.